mino ary ateraka indray, zany hoe ateraka Andriamanitra. Izany loha hevitra mahafinaritra izany no isariako anao sy anasako anao ampitiavana sy ampifaliana mba hiaraka hanoy izao dinidinika izao. Raisiko fifaliana indray ny miaona aminao amin'ny ity talata fahaenina amby roapolo volana novambra ity, mihazakazaka ny fotoana faly iray miaraka aminao, mangasitraka ary misaotra anao zay manolo tena mandrakireva hiaraka manoy tsy tapaka ity dinidinika ity, ary miaraba anao ihany koa zay nanapa-kevitra ka samba ny voatafaraka androany ny tompony hombanao. Mialohan'ny andiny antsika izao dinidinika izao dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ianao ilay tompo sy mpamonjy anay, ilay antony fiainanay ary mbola manomana ny fiainana mandrakizao anay. Misaotra anao izay no ity fotoana sarobidy izy ity zay rahanay mandinika ny teninao. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, ka mba ho vita fihavanana aminao izay. Mita ihany koa izao mpiaino izao, mita ny tsirairay avy, aoka samy mba ho feno fanahy masina izay, mba hahafahanay mandray tsara ny teninao. Ny vavaka dia tononona sengatanana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino ary ateraka indray. Androany isika dia hijery hoe inona re no dingana tokony mba ho ataoko ho ataonao, mba hatongavako sy hatongavanao ho kristianina. Ny filazantsarany zaona dia manome antsika izany dingana izany, ary anjarantsika ny manaraka izany dingana izany. Eo amin'ny filazantsarany zaona toko voalohany ka ho vakitsika ny 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Izao no voalaza ilay teny. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona, fa nateraka Andriamanitra. Misy dingana efatra izy ireo kanefa ho fitiantsika ho roa rehefa avy eo. Araka ny voalaza n'io andininy io dia izao hoe fa izy rehetra nandray azy, mandray an Jesosy. Ny faharoa dia hoy izy hoe nomeny hery. Ny fahatelo dia izao no lazainy, mino ny anarany, ary fahaefatra farany dia nateraka Andriamanitra. Raha izay dingana efatra izay no ambaran'io andininy io, dia andeha ho fitiantsika amin'ny dingana roa, azo fitiana amin'ny dingana roa izy io. Dia ny voalohany mandray an Jesosy tompo sy mpamonjy azy isika, ka mino an Jesosy. Zay ny voalohany, mandray dia mino. Faharoa dia manaiky handray ilay hery, ilay fahefana mba hahatonga antsika ho tonga zanak'Andriamanitra, zany hoe nateraka Andriamanitra. Ry mpiara-midinika amiko, Jesosy dia vonany hanome antsika ny fiainana mandrakizay. Ary izay ny antony hanomezany antsika ireo dingana ireo. Dingana voalohany dia mandray isika ary mino, ary dingana faharoa omeny hery ka nateraka Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha izay ny fitiana dia izao, mba hahatonga antsika ho kristianina zany, dia samy mandray anjara isika amin'ny maha-olombelona antsika sy Andriamanitra ilay tompony fiainantsika. Miara-miasa isika sy Andriamanitra. Miara-miasa Andriamanitra sy izao sy ianao. Zany hoe miatomboka amin'ny finoana zany ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, miatomboka amin'ny fandraisantsika an'Andriamanitra izany ny fahatongavantsika ho kristianina. Io finoana io, araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Romanina toko 10:7 dia milaza fa io finoana io dia fanomezana izay omena Andriamanitra antsika mba hahafahantsika mandray ilay tenin'Andriamanitra. Ka ireo izay mahamino sy manaiky ny zanak'Andriamanitra, manaiky a Jesosy, dia mahazo ilay fiainana mandrakizay. Ry mpiara-mianatra amiko, ry mpiara-midinika amiko, tsotra ny dingana kanefa mila fandavan-tena.
ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly 5:7 ihany koa dia milaza izy fa ny fibebahana ny famelan-keloka dia fanomezana omen'Andriamanitra antsika ihany koa mba hahafahantsika mandray azy, mba hahafahantsika mino ary mba hahafahantsika ho tonga amin'ilay fahaterahana indray. Ao amin'ny bokin'ny Romanina 5:20 ka ny 9:10 izay azonao vakiana ny tokantrano any dia mitarika antsika fa ny finoana araka ny Baiboly dia miorina amin'ny fiasan'ny fanahy masina ao am-pontsika. Zany hoe ny finoana zany no fanorena ny finoantsika. Ny finoana dia fitahiana lehibe ho an'ny tsirairay avy. Ny fomba fijery amin'ny maha-olombelona dia milaza fa tsy maintsy manana fanorenana sy fepetra aloha isika voamino. Fa ny fomba fijerin'Andriamanitra kosa, ny fomba fijerin'ny Baiboly kosa dia izao: raha ekenao fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana dia ampy hitondranao ho an'ny fahaterahana indray izany. Koa androany dia te-tarika ny sainao dia hampametraka ny fanontaniananao manao hoe raha misy manontany re inona ny tena fototra iorenan'ny finoanao, inona re no havalinao azy androany? Inona ny fototry ny finoanao? Inona no havalinao azy androany? Fa te hisarika ny saintsika fa ny fototry ny finoantsika dia tsy hisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Zay ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Romanina 10 ka ny 7 amarana antsika izao fotoana izao. Romanina 10 ka ny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy hoe: koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny fototry ny finoantsika zany dia tsisy afa-tsy ny fiorenantsika amin'ny tenin'i Kristy. Koa ny tompony hombanao ary ampirisika anao handinika mandrakariva izany ten'Andriamanitra zany, zay fototry ny finoantsika rehetra. Ka dia iriko izany rehetrarehetra izany dia tondranao any amin'ny fahaterahana ka tonga antsika tsirairay avy ho tonga zanak'Andriamanitra. Andeha hoentsika mbavaka indray izao tinitinika izao ity am-pamaranana. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay ao, misaotranao mandrakariva izahay satria omenao anay ny dingana mba hahatonga anay ho kristianina, mba hahatonga anay ho zanakao. Tarihanao zahay mba handray anao ka hino anao. Tarihanao zay mba handray ilay fahefana ilay hery avy aminao ka ho tonga zanak'Andriamanitra ary manaiky ho ateraka indray. Mitahizo ampiaino izao ary ka ihany koa mba ho vonona handray anao ary hifantoka sy handinika mandrakariva ny teninao. Dia mitahihana tsirairay avy sy izay rehetra momba anay amin'ity tontolo andro ity. Mivavaka tononona sy agnatana aminaraka Jesosy reny.